Sakay Kely Rano diampeniny fandresena rakotondrasoa. Dia ahoana ireny no hiatrehana amin'ny fianaran'ireto zanaka ireto e? Ny karaman-drazoanty toa tsy ampy ho tantanina akory. Any ka lasa mitrosa foana. Ora zery a! Maheno ve ianao sa ahoana e? Hoavy e! Fa inona moa zany no mahavarinanao ao fa efa vonona velona ny sakafo. Za nge mbola mivery kariva e. Sa adinonao ary? Hoavy rera zao fa ianao koa zany. Ela loatra e. Sady ny antsika koa nge vola kakafotra ka ny maly tsy miova ihany e. Zany no mahalasa saina tao anefitra tao. Ary ny anao zao inona mba masondrinanao ao inona? Ohatra fa tsy fantatro moa sa modino fanina kosa e, ha? Za nge mpitarika koralina ao am-piangonany ka mbola manomana hira io atao amin'ny alahady zao. Inona ma hoe masondrinana ahoana moa? Hay! Ka hono a. Inana-kanina ary ve za mifandraisana andraikitra any am-piangonana izany e? Sa amany olana izay atrehantsika amin'ireto fianaran'ny ankizy? Manontany anao nge ara zao fa tsy loazanao vandravandra fotsiny eo e. Za miteniteny fona tahaka an'izany ao ramatoa. Hoy ny tompo aminao a, fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anareo a izany rehetra izany. Ka ahoana moa ny ilazanao fa tsy hinanan-kanina ny manompo ny tompo e, ha? Tsarovy raha zery a, fa tsy maintsy miaritra amin'ny nofo isika raha teo any an-danitra. Ela loatra raha ngaty le valim-bavaka makaleo be. Fa zao e, inona aloha ny hevitrarany araky ny entreretinao amin'ny fianaran'ireto ankizy reto e? Sa angalatra, ha? Zay ny tianao ataoko zany. Satria hoe ela be ny tompo dia tsy maintsy andeha angalatra vao mamaly vavaka zany ny tompo ela be dia angalatra zany aminao, ha? Ka. Aleo raha ngaty anaovako anazy fa ianao toa ohatrany tsy taitra mihitsy a. Ahoana ary neny a? Avianao aty. Midina aty ambany aty aminay sy ny rainareo aty dia mba hatsofi kely koa izy miravavy e. Hoavy e! Voahirana sy lala! Voahirana sy lala! Atsony dada sy neny. Hoavy re zay fa ahoana e? Midina fotsiny hoy ny aty ambany aloha. Fa inona raha zery ny tena tianao atongavana, ha? Fa misy inona mariny? Efa hoe aloha raha zery hiditra tsehatra fa sarotra ny toetra rara ngatia. Efa reto zery mama fa misy inona misy anirana anay ka sa ahoana? Oka aloha nakiza zavatsara ty zavatra ty a. Reninareo mananjavatra olazaina aminareo fa tsy zava ivelso dia ty amiko indray ny fantatra mankony. Ka inona ary le resaka tia mama tao e? Mbola miandry anay nge ny raha be dia be e? Zany. So dia tezitra indray mama rehefa eo. Sady mama efa kizitina be ohatr'ireny. Ka zao ary no izy. Sokafo tsara ny sofonareo. Sokiro aloha so misy taitsofona ka tsy aheno zay zavatra ho teneniko eto a. Zao rery mama ka. Marenina ianao e. Zao ary enoy tsara indrindrindrindra fa nareo miravavy reo. La zao dia tianao ambara raha matoa fa ohatra ny mandreraka be any sofoko mihitsy meno le mikiritsana be a. Inona ny tianao ambara? Zao ary no izy e. Tsotra ny teniko. Tsy maharaka ampianarana anareo tsony any karaha mandrainareo. Ka tapaka ny hevitra fa asiana mametra pelana zany dada. Sa asiana miasa koa zay? Sa asiana manambady? Tsy maintsy tonga amin'izany ihany ty resaka tirika alakely fa mangina. Zao ny tena tiako lazaina aminareo. Mijanona tsy mianatra tsony nareo miravavy. Ny zokilahinareo sisa no any manohy ny fianarany. Ohatra fa inona ny ty lazainao ty raha zery a? Zany e! Ohatra fa hatramin'izay nge vitantsika ho azy tato ihany ny fiainantsika dia amin'izao fotoana izao dia misy an'izany indray ve? Zao fotsiny teneniko aminao a.
mila matoko ny tompontsika zany atsika riasan'ny tanany dia didiny hatrany sady zao koa ny teneniko aminao inona foana ny ianao hevitra tsy niarahana nanapaka zany hevitra ao zany fa hevitra ao samyrery zany no izy rangatia zay koa tapitra ny fivoriana samy mamonjy ny zavatra tokony ataony any enjana indray zany atondro mamy zany ka Andriamanitro ity razery tsy mba mirehatra rapa-naty ve mahatonga an'izao zavatra miseho tahaka an'izao tena mampalahelo ahy reto zanako reto ohatra ny mba te hianatra ihany nefa dada oay to lasam-borona be sy mitanondrika be nge dada tsy hitanao mihitsy izao no natongavako teto sedra sy sakay kely rano ty sika anaka ka neny dada tsy inona tsy mba poivron no nalaina vaty fa sakaiko ka atao ahoana ariko aiza nitsotra an'izao ka raha ohatra ko nge tsisy azy tsotra izao koa nareo eny mba vazivazy ihany koa moana anahy iny fa sady mba te hampitsikitsika ny dada fa ono ary dada tsy hainy dada nga mbola tenin'Andriamanitra hoe miatombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy eny anaka kanefa mba misy fotoana koa nge tena reraka ihany koa dady tahaka mipetira ihany io anaka de mpanaradia ny tompo nefa latsaka atao anaty ranomasina ihany izy noho ninona noho ny ferehana kely fotsiny de tahaka an'izany koa ny rainao anaka tsiry dada ka mariny zaniko ka nyraisin'i Jesosy ange ny tanany aveo fa tsy hoe navelany rendrika tao anaty rano tao sakaizany de tsory ihany koa ny tanany dada amin'ny fandrosoana ny tompo hanompo azy de hijoro amin'ny sitrapony mahafamiko angery dada ny hoe tsy hanohy fianarana izany tsony nefa mba nahatalanjona ny mpampianatra ihany ange fa aizako fa zany hoe manaiky ahy ndry avelo ny finikelo zany zanako zany fa tena mampahirana amintsika izany teninao zany anaka tanora toy izao ianao nefa manana fahatakarana tahaka an'izany sady ary tena manatanjatsaina tahaka an'izany koa tsy sorana rery dada teny Jesosy ange tsika ary dada de dada koa tianay be mihitsiny de mahereza makasitraka anaka fa aloha andeha amita raharaha kely ry dada ka eny ary fa masotondry veriny kala kely iny fa tsy hitako izy mantsy ny resaka tamin'ny razony teo asa nafosa tamin'ny rainy ray zao na ahoana ndraso fataoko mahita Andry androany sady iny fa tamy manatona miomana tsara retsy inona Andry nena mama hitako ange Andry ny resaka tamin'ny razony teo tsy mifosafosana tamin'ny ray indrindray zao Andry vehivavy mpampiady mivady tena marary kosa andro mama fa nga moa za tsy zanako ka ahoana moany hoe aninona ny dadana hoe hifosanao koa sady tsy nisy resaka ratsy koa no nataonay teo fa nampahery anazy raha ny nataoko ianao nefa mahanampy zavatra ataonao any fa iza moa Andry no miseho mampahery ato trano ato Ndry izay mbola velom-potsiny tsy izahay ary tsinotsinona koa fa ny fanahy masina izay atao anatiko maniraka hampahery satria izany ny asan'i Jesosy tompony fiadanana izy fa tsy tompony fikotranana ohatr'izao ataonao izao sakay kely rano ay mbola mamaly valy ihany zao no izy tsy misy sakafo ho Andry androany azo Ndry zany valo mifanira tsirana ny razery de tsy misy hanina ary mandeha amin'ny famarikiriko
Andriamanitra, mifona ho amin'ny mama amin'izao toetrany sakay kely rano izao, sady pozina amin'ny masika, ary mifona ihany koa Jesosy tamin'ny fahadisoako teo anoloan'ireto ray aman-dreniko reto sy ireo ray tapo amiko. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ary mba aisarikala voahirana ny tena tsy hitako ny elingelina mihitsy androany arivo izay. Sa ve hoe atsy anefitra? Andraso mihitsy aloha jereko any ka. Voahirana ô? Voahirana! Ato ve Andry e? Midiraka fa tsy midy io a. Ory, fa inona koa tia atao Andry midy rery ato amin'ity efitra ity? Fangaka Andry tsy sakafo a? Sa marary Andry? Voalaza ndriky a. Tsy marary fa tsy hinana fotsiny ankiza. Ny tena marina tsy misy anjara koa fa voasazy a. Maninona? Fa voasazy ahoana koa Andry? Tsy azoko izany fa hazavao aloha. Fa ndriko ve mitapitsofina tsy mahaino ireny vavabe amin'ny mama tao ambadika tao ireny e? Eny e. Rehefa tsy nentina paherezana ankizy dia nilakony tato ahako a. Tena moka didy izy avy hoe tsy mahazo misakafo honya. Dia inona moa izany fa dia nitohizako tamin'ny vavaka fifadikanina ilay iziko. Dia izao hita Andry izao. Andry, ary tena tsy lainga mihitsy izany fa tena sakay kely rano mihitsy mamy iny a. Andraso anaovako azy. Orlala, fanao ino Andry ity? Sao dia mba ho voatondraka ny rano sakay Andry a. Tsy te ahita. Marina tsy te ahita ao a. Ory mama, inona e? misy resaka tiako atao aminao. Sao dia mba tsy rariny loatra ary izao zavatra ataonao aminay izao. Aiza veko, tsy mahazo manohy fianarana izay, tsy menao haninay. Sady amin'izay, mbola vononao koa, fa dia inona mihitsy fa dia maninona loatrany. Ay, mila fanazavana izany Ndry io. Ie. Ka enoy tsara ary. Sokafo tsara ny sofon-dry, iaino ny fanazavany razery. Eny ary. Raha voahirana ny tiandry ho lazaina, dia papiady mivady ka tsy mila pitsikotsiko amin'indrainareo. Any ka mamevana azy. Vavaka, mila mirehatra amin'inona. Fanga moa zaty izany dia tsy mivavaka. Ary ndriko lasa mivoaka ny efitraniko fa tsy ilaiko e. Lasa ho a. Sady mba haindry moa. Tsy zanako Ndry, mahazava amindry izay. Dia oaro a. Maninona? Tsy zavatra azoko mihitsy ny zavatra teneninao. Fa zanak'iza izany aka, Lahankely ny zanako ranona. Fa zao, natakalon-drasazy tao amin'ny hôpitalony terahako. Mazava amindry ve izany e? Tsy zanako Ndry, lasa mivoaka, ositra. Andray koa sariny iny. Te marina tokoa ve izany? Te tsy zanako tada sy neny tokoa ve izany sa? Loza koa izany. Te iza izany ny ray aman-dreniko. Ohatray marina. Fa inona koa izany varavarana mikarapirapoka be izany? Ndraso hoe jerena. Ohatray. Do misy olona mitomany ange ao anefitra izany e? Ie, tena feon'olona mitomany mihitsy izany henoko izany. Dia iza nefany? Aleo mihitsy hoe loka eto ambaravarana eto. Tsy marina izany. Tsy marina izany. Tsy marina. Tena ilaly izany. Io ara-oala efa nahiko. Aleo mihitsy tonga dia hiditra ka. Lala fa maninona Ndry? Fa misy inona? Inona ny tsy marina? Lala oala zao anahy. Dia efa foty ranomaso ity fa maninona Ndry?
Marina kintendria. Hoe manino? Atondraka rano sakay koa. Fa hoana azavao. Tanatitsiko rano masaka masoko. Mifoko. Fazobana tenana. Natsotorany eto tindrity. Tsy manandray sy renongeky ary fohirany. Fa ino ty zavatra lasaindry ity e? Fa vatakazo sa vongam-bato dada sy mama mindrika. Andriamanitro, fa rantsaka inona no navoandry tao e? Sa efa tsy zakandry mihitsy ny toetra amin'ny mama dia mahatonga andry hiteny an'izany? Tsy fantatra tsony akery fohirana. Tena hengo tsara ny teniny teo fa tsy sanatria hoe lalitalovana korosofiko. Hengo tsara ny tenin'ny mama teo hoe tsy zanaka izy mifaty hony zazalahy zany ho ny tena zanany. Fa nadakalony razazy tamiko ny zanany tany amin'ny hopitaly dia zaza nadakalo zany. Azafady akira memevatra. Dia ndry koa ve dia mino an'izany e? Tsy marina ki zany ry lala. Mama no efa sakay kely rano any. Sady izany angeky no mahazo ny olona tsy mangetaheta anatona sy fikitra amin'i Jesosy e. Dia manjaka ao am-pony Satana mpandaingy. Tsaroviko fa manandray tsara fanabe sika ny an-dantrany dia Jesosy zany. Raisa izy tombo sy mpamonjy ny fiainandry dia anam-piadanana amin'izay indry. Zany feaky. Sotra ki fohirana. Sady aleo aloha isa isitaka kely mihitsy hitsakotsakoko an'izany rehetrarehetra izany. Dia tandremo manao foana lala. Eny akia. Dia mivavaka ao Andry aho. Voahirano. Wow. Viato Andry. Hoan'izay dada. Za nge teto tokotany teto fotsiny. Mipetrapetra aloha Andry fa za tonga dia mitsangana tahaka an'izao e. Zao misy vaovao mafaly ambarako aminao ty. Andresaka tamin'ny tompona andraikitra amin'ny fiangonana fa mila mpampianatra ho ny sekoly. Dia nambarana zareo anazy zany hoe ianao nitan'izy ireo fa mety havita an'izany fampianarana izany. Satria efa fantany koa ianao fa tsy mianatra tsony. Sady tonga dia manomboka amin'ny herinandro ambony iny izany fampianarana izany anake. Tsara koa zaniko. Reo indray fa mikonokony. Ary ty lekala voahirany ty mihitsy izany ny sotro kely ato Hany ka tsy mamerary ny mihitsy ny vadiko. Aleo aloha enoko tsara ny resany. Tena tsara mihitsy izany vaovao entiny dada izany. Sady tena mihainy vavaka Andriamanitra ary dada. Tena vonona amin'izany mihitsy ary dada. Dia tonga dia atomboka amin'ny herinandro ambony izany ilay izy. Misaotra sika ary dada dia misaotra ny dada ihany koa. Tsy misaorana rery anaka fa zany ngina didina iray aman-dreny mba hatafita ny zanany sy ny taranany. Tena marina mihitsy izany. Na ny ray izay ratsy tokoa aza moa mahalala manome tsara ny zanany maika fa Jesosy. Izao mihitsy no nanome asa ao anahy. Zay aloha dada fa aleo aloha andeha hanao raharaha kely ndraika. Dia mazotoa ianao anaka. Voahirana. Avindry aty. Ahoana mama? Everindry mantsy fa tsy reko daholo ny resaka ny fanaovandry tamin'ny raindry teo Resaka ino? Tsy tapina ny sofiko ry kalan'ny tia. Ampianatra hoe Ndry? Ka enoy tsara ary. Zao ny teniko amindry misasaka ny karamandry azavaiko tsara aloha. Netsasany Andry netsasany anahy. Satria samy manao ny raharaha rehetrarehetra tokony ataondry ato an-trano. Mazava amindry ve 50-50 ranona mazaka tsara tsy mazaka zay.
Or mama, inona e ka ny karamako ange tsy hoe be dia be akory e. Sady ianao koa nge efa mivarotra e. Mino aho fa ampy an'izay ilaina atao trano izany. Ny raharaha indray iny misy fandaminana azo atao foana. ndringe re tsy mbola mipetraka ato aminay e, mbola velominay, dia izay no izy fa tsisy resabe, mazava tsara izay. Eny arika, tsy maninona indray ary. Reniko ianao dia manaja anao ah. Tsarovy anefa ary mama, fa misy valiny daholo ny zavatra atao rehetrarehetra, na ratsy io na tsara. Hoy ny tompo hoe izay mamafy tsy maintsy mijinja. Mankaleo be izany resaka izany e, andefonjeo ny rarava matsiravina. Eny e, andeha tokoa fa sao dia voan'ny rano Sakay eto indray koa. Sady maika hanomana ny lesona hoentina ho an'ny mpianatra amin'ny herinandro koa izany. Sery fiainany. Tena mampalahelo mihitsy izy brahavavy renika. Nefa moa izay ny fanapahan-kevitra ka atao akory. Fa inona aloha no mahavariana sy ato e? Ay vitady. Fa sorse saingy mba misy resaka ifanaovako amin'se aloha e. Manam-potoana ve aloha sy io? Manam-potoana ka mandro dada dia mipetrapetra fa inona ny jorojorony dada io e. Somary mandamina kely an'ireto boky avy nanaovako devoir reto fotsiny dia korotana be izy zany. Ka izay misy nandaminako azy an'izao lasori izy teny dada aloha. Sori izy hitanse moa izy roa vavy fa mandefitra be izy ireo noho ny amin'se. Ka dia anjaran'se manohana azy rehefa tafity sery zao sa ahoana aloha ny hevitra se. Eny tsapako inge izany ry dady. Kanefa kosa tsy mahay toky anao amin'izany satria olombelona ihany ary mbola nanatokantrano koa ka azoko ny tiany se olazaina fa tsy maniry an'se ane ay ary avatiko aloha ny resaka e. Fa se ve aloha ny mbola mazoto hanohy ny fianaran'se ihany zay manko dia mpanohana fotsiny ihany ary raha mbola vonony se nanohy ny fianaran'se dia anampy an'se araka sy vitanay zay. Za aloha ry dada tena mbola mazoto tokoa hanohy fianarako. Aza matahotra nareo aza matahotra ny amin'izany. Eny tsara be zany se fa zay fotsiny nge ny resaka naika ifanaovako tamin'se fotsiny dia zao mba jereo ihany reny anapafiny se reny. Zay aloha fa dia mbola andeha hanomana fitombavaka ihany koa ny ray nyse ty fa dia masotosa e. Eny ry dada dia misaotra betsaka e. Eny se Andry, ay ve ato ihany zao e. Voahirana. Nahita ny dada ny voaka avy tato amin'ny efitrano se dia tonga anatsafa. Anatsafa inona indray zao? Falifaly ery zao izany satria mbola afaka manohy fianarana moa nareo. Oatra izany ary hoe mbola afaka mianatra fa zao ry voahirana. Mianatra ny dada fotsiny aty fa oatra ny hafahafa zany aty mamy ty e. Sao dia mba aza miteniteny foana ry zao dia sanatria ve ka hoe eno sao dia hoe misy solony dada ny ohatra. Tsy solo moa izany fa fanampiny. Tsy mino ka. Tsy mino fa io izy tsy mitoky amin'Andriamanitra io no manome vahana ny asan'ny nofo. Zay koa aloha Izany mantsy ny voalaza ao amin'ny Romanina 9:7 moa izay raha tsy diso hoe satria fandrafinan'Andriamanitra ny hevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Dia ohatr'izany koa mamy io. Raha nofo be loatra izy ry zao dia tsy hainy ny sitrapon'Andriamanitra hoe mila manam-pitiavana, mila manana fandeferana ary tsy hanome lanja ny ara-nofo. Ary tena lalina mihitsy izany hevitra tolotry ny tenin'Andriamanitra izany ry voahirana. Mampirisika anao ary bavy mampirisika anao mba handroso otrany. Tena efa ela tokoa izay ny alako tato an-trano izay. Le hoe andeha hisitaka nefa dia tena tavela tany.
Varotra ty mba hivelomako. Tena aleo mihitsy aloha andalo any an-trano ka aleo aloha mba tsy mivarotra androany. Sady ohatra malahelo be antada koa zany ka. Raha mamandray aloha na dia lazay fa tsy reniko azy izy dia tiako foana satria mba hansahirana ny taiza koko. Why? Lala! Manahoana kindry tonga soa? Manahoana kia? Fataiza foana. Tena elaka izany mandrosoa Dia manahoana mivarotra aloha mba misy tombony ihany ve sa hoe ahoana? Sady hoe faly mandeha fiara lava fotsiny. eny kia, salama tsara aloha za. Dia izany mihitsy ny antony mba amiviliako satria malahelo anareo ngeke za Hita akiko. Indrindrandrindra ke fa dada. Tsy mitsahatra manompo an'ny tompo foana sady indrindrandrindra ilay fahadiovam-pony iny. Arono aky. Ahoana ke? Mama ho azo mba nanahoany. Efa bebe rano ve ilay sakay? Tia indry tiako ke. Ao ke izy ao ampivarotanao. Jereo fa izy ve tsy ho faly zao mahita Andry? Ay, eny araiky fa aleo aky za aloha ke ho any aminy ara. Andana re. Mama! Ahoana? Azafady rery mama fa manelingelanao varotra koa za fa manahoana aloha mamy. Manahoana? Fa mba taiza foana moa izany Ndry ty Ka teny foana nge zary mamy. Fa salama velo ianao sa? Tres. Zao hita Ndry zao hoe salama re tsy mahatombo mbola afaka mivarotra. Iverin'Ndry fa raha tsy salama ve dia afaka hivarotra eto? Sady raha tsy mivarotra nge tsy zavatra raisiny. Ny karahamandrainareo ny anterana. Kosa ary mama. Tsy fitansaina n'izany kosa izao Fa nga moa izany dia tsy maintsy manao tatitra ohatr'izany foana vao fantatra hoe miezaka amin'ny fanampiana ny ao an-trano ka. Fa lazao izay lazay Ndry Arono mbola andesa hijanona hono zato izy. Ka tsy hijanona maharitra fa mivarotro koa nge mba mila anary mamy. Fa zaho aloha tia mba misy vola omeko amin'ny mama. Dia reto koa misy lamba firakotra tena hitako hoe mba tsara tany dia hoentiko anareo sy dada. Dia mba tsara ve aloha Ie, tsara ihany retsy dia misaotra Ndry. Mba toy izany ahy fa raikiala voahirana. Okizay koa izany reza be ry mama. Dia ro vita alohan'ny aina ny lamba any fa izay aloha fa aleo aloha izany mba hijery any dada vetivety Eny ariko, izay aloha eto foana Orlala, aizaka efa amam-bolana maromaro geny tsy nahitanao tamin'ity trano ity dia zao indray no tsy mbo afaka hijanona kely akory fa dia lasa indray. Ka atao ahoana ry dada, izany ange fiainana Fa zao aloha. Mino Andry. Salama tsara ve aloha dady? Zao hitandry tsara zoko. Tsara kosa izany. Arono Efa mba mahery tsara ve aloha dada miatrika an'ity sakay kely rano ato an-trano ity ka? Mba lanjalanjao ihany ny teny ry lala fa renino foana nge io Fa nga moa io reniko. Zao ndry lala, tsarovy fa tsy tian'Andriamanitra ny olona hoe lasa maloto fo zany. Mila mamela heloka azy foana inona ny fadisonina inona ny zavatra nataony dia tokony mba adio fo foana ianao. Eny marina izany tenin'ny dady izany. Ary mamerina ny azafady raha ohatra hoe mampalahelo any dada ny teniko teo. Sady no ianao aloha izany ry dada dia mba hijanona kely indray ary ako.
dia ahoana faly dada? Tena faly anaka ty zao miara-mamonjy fotoam-bavaka sika amin'ny lahaty zany. Ay, dia tsika sy dada rery ve sa izavy tsika amin'ny makany? Tsika rehetrarehetra nyray makany daholo ka. Dia mino ary ve dada hoe mama zany dia ho azony dada amin'izany ka? Io ve dia anaiky hiala amin'io varotra an'io? Olona mangidina ery dada. Dalam-bola. Zay indray ianao ry lala. Tarihana fotsiny izy aloha dia hita eo ny toyany. Indray ariko. Dada ihany eo moko. Orzawa! Ahoana zay ry mama? Avilo ianao fa misy zavatra ho lazaiko anao e. Avy e! Fa ahoana ry mama? Angady dia nefa resaka mafilotra be ny ditodina iry ianao ka. Ie! Tena goavana tokoa ary tena iankina amin'ny fiainako avinao. Ka lazao are. Zao n'izy ry zao Ianao dia enao rery ihany nandaniana mivady ny arena. Ka tandremo hoe mamaiky ny anambady eo dia efa miteny eo zay. Tsy azo koa zany tianao teneny zany ka. Zao fotsiny e. Mbola mila mamaly babenana iray aman-dreny vao mieritreritra an'izany anambady zany. Ory mama. Eny raha zaho aloha dia manaiky an'izany fa ny lahatra kosa aloha ny tsy haiko Toa dia azoko an-tsaina mihitsy zany zavatra tianao atao ry zao Fa ianao ty zany rehefa anambady dia tsy antenaina intsony. Zany indrindra nge nefa nilazako hoe aza maimaiky amin'izany aloha fa valim-babena aloha vao vady. Ka mazava ho azy anie izany ry mamy. Satria rehefa manana tokantrano dia efa misy mpitantana ihany koa zany. Ary tsy afaka manapa-kevitra rery raha resaka vola sy valim-babena zany. Tsy haiko azo mama ve zany tiako teneny zany aloha. Mandreraka mihitsy koa tony zazo tony. Manahirana. Dia anao veloma mama amin'izay aloha fa tsy maintsy anainga indray zaniko. Ary toa tsy namontseny izany. Fa misy inona ary? Kanefa dia tsy mama mihitsy ange izany hoe tsy hivarotra izany. Efa na dia fotoana akanesany any am-piangonana aza. Aleo aloha fa ho hita teto izay mitranga. Ohatra ry dada. Dada sy mama Dada sy mama. Mandrosoa anao anaka. Manahoana nareo ato? Zao salama tsara hitanao zao anaka fa ny reninao zao io ohatran'ny somary ohatran'ny tsy dia salama iziko. Ry, fa nanin'ny mama ka? Tsy efa hitandry zao marary zao ve ko manahoana indray? Dia raha tindry ho fantatra koa ny antony nakarary anahy dia zao. Reo lamba ny mendry anay ireo. Dory teny zao fa tsy ilaiko. Hamsavavy. Ohatra kosa raha matoa. Izy aza tena hoe mikofoka mitady vola mba hizarana aminao. Sady amin'izay koa mamafo ianao dia tsipitsipinao tahaka an'izao kosa ve ny zavatra mba omeny anao hoe? Ny aretinao inge farasisany anaran'io fa tsisy resaka fampisafidy zany. Dia tena gaga amin'izany mihitsy koa ary mama. Tsy azoko mihitsy. Fa mbola tsy mitapitra mihitsy ve zany zao io sakainao io ka? Zaza mba haninina? Lasa mandeha ano amantsy Andry fa tsy ilaiko. Lasa tsy mila Andry mijoro eto andohako eto mpamosavavy. Iny lamba Andry mihitsy na tonga ato izao. Jereva ferena daholo ny tenako. Ary raha tindry ho fantatra dia efa nanontany mazava tsara ny rabe ny momba n'io aretiko io dia mazava ny teniny fa Andry mihitsy na tonga an'izao ary reo lamba reo nentindry nanaovana an'io. Indray ry mama. So dia mba tsy rariny kosa izao ka. Zanakao ve za dia amsavy anao
dia tenin'olona mpamita bahoaka any ninonao ohatry dada ianao koa ve dia mino an'izany tenenoneny izany tsy mino an'izany anaka mpandainy reny milaza hoe mpahity reny ady amin'izay koa mpamitaka mampiady olona zay ny tiana tongavana dia izao tonga amin'ny tanjony izao fa dia izao ny teneniko anao anaka mahereza fa Andriamanitra ny mahita ny natao rehetra zao indray re tsy kombakombanareo efa hita izao fa mpamosavy tsy vanina re tsindria razery ianao no mila mitodika amin'Andriamanitra fa tsy ny zanakao ny tondranao rano-tsakay lavo izao jereo any reto izy tsy misy tsy mitondra fahoriana no nanaovanao azy ihany mangidy mihitsy ka tena ampizakainao anty zavatra rehetrarehetra ity amin'izay koa tena ranomaso lava ny ainan'ireo zaza ireo isan'andro lava be zany ry dada aleo za andeha velominareo ampisaina koa izay rehetrarehetra izay lala sady zaka koa izao aizainao fa mijanona zay koa mety rano navelao izy andeha rangatia andraso aloha ny lala fa inona ary tia ohatra tena asa marina ny zanako Jesosy io ambeno ny taranako mba tsy rembiny devoly amen tena ohatrany lasa sahirana radasy mamany amin'ny fianarako ka dia inona nefa no ataoko nanapa-kevitra ny hijanona dia aleoko manampy an'zareo amin'ny fiainana ka sady efa mba misy ahafahako mahita asa ny faharipaizana efa azoko aloha rangahy izay no atao tsao mbola misy atao ngalo ny se io fa ohatrany tena variana be mizika se zany fa maninona ohatrao tady anga tady mitady anse fa se ohatra mivariana be zany fa misy inona azafady ry dada fa tena marina ny ianao soa koa fa niantso ianao fa sady nisy resaka ataoko aminareo zay mantsy rezy mama ao ampivarotanao ihany izy fa ahoana ka ilaina azy mitsika ry dady ty resaka ty aloha izy mihitsy izy atsonaka mama ahoany mba mila kely anao zay izy dady zange mbola mivarotry ka vetivety fotsiny eny Andry andraso fa ho avy ka inona moa zany resaka ilanareo azany ka zao l izy ry dada sy mama rehefa nandinika aho dia aninona nambady fery zao io ary le fanlazaiko ianao raha matomba amin'ny lamina fa inona ary ty taitaitra be ohatr' zao ty ka zanakao be safary loatrako diso ny eritreritrao ry mama fa zao tapaka ho any hevitra fa tsy hano fianarako tsony dia misaotra zana eny ariko mahafantatra an'izay tokony mety ataoko onga ianao anake sady efa lehibe koa ianao ioko zay nefa dia tsaroa fa mbola vonona foana zay nanohana anao zay zaniko dia hono ary zao hiasa sahidonana vonana-pôneto fotsiny zany ka tena marina ary tena tadidiko ny teny voherina hoe olonofo ty mamytika tsy misaina afa-tsy mivola tsy eny hito ihany zany ry mama ka amin'ny andro sarotra mihitsy tovariana bendry dia ahoana ho ary lala milamay avy ny fiainandry tsisy olana ve fipetrahandry atao aminay rehefa mandalo ohatr'izao anka ianareo araka io no isaorana nandraiko sady efa fantatrareo angeky ny fiainako fa hono le zokindry lahy iny ve efa mananamana
Itsao ve? Ie, fangamo mbola manana sokila afaka ohatran'indry e. Ka iny ihany ka. Fa te ahita an'izany sakay kely rano izany koa nga tiakolo tika. Fa orikoly fa taraiky amin'izao angaka indry. Si, ndry koa. Eny e, ohatrany fa izao ary lala. Miaraka amindry ary fa miverina mandalana aminareo indry sa tsy mety? Tsy hitako aloha izay olana e. Ndry koa anehaky olona nanosoa anahy e. Dia sady mba miala sasatra koa ndry amin'izay. Sady afaka ampahafantariko amin'ny mama koa ky ny olona niantra anahy. Eny ary faraikitra izany. Mba aiza ary lala izay. So dia mba manaonao foana any ary ny zazavavy. Izaho koa ohatra ny hafahafa izany ka. Ohatrany hoe tsy mino izany hoe Jesosy mpiandry tsara. Nefa dia izaho izao no mivavaka ho an'ny lala. Hirana. Fa malahelo ny olo tianao ve ianao ty sa ahoany? Izy ty izao ty koa manaitra ka. Ary izao ka. Manino? Inona izao no tsy hanizana fianarana intsony? Nefa mba nandefitra ery izay. Sa ndeha hanambady? Ka raha izay moa fandaminana Andriamanitra dia izaho tsy mandaka. Fa mba hitandrivy ny hitako. Ino izany? Reo e. Aiza e? Reny manatona ny trantsika reo e. Ay! Hoay! To lala! Ary izy izany miaraka amin'izany? Izaho koa raha mba gaga hoe izy tiako. Aiza nalalako an'io fa voherina kosa no ohatran'ireny ho fantatro ihany izany e. Orikoly hitandrio. Aiza izao io? Aiza izany? Io! Dia ahoana faly amin'izay? Ohatray. Izany hoe kalazeny e. Nefa ve fantatry ny ao an-tsaindry ao. Olona tsotra be aky io izoko io fa tsy arakaraka ny fanahindry. Andray! Ela kizana ry lala. Tonga ihany ry. Isaorana ny tompo izany manahoana aloha nareo e. Manahoana kia? Tena ela marina ianao izany ry lala. Ary manahoana reo tompoko? salama izay. Fa izy io ry lala. Mba ataovy aloha fampifantarana fa inona ary tiako. Tenena kely lala fa menatra be se matavatra eo masondray nga hony ka. Fa misinona e. Sano izy ry zao namako izy namako napetrano amo izany e. Dia mba hiala sasatra kely aty amintsika hono izy sa tsy mety izany. Dia koly aloha ny anarany. Tsara? Faly mahafantatra sy mandray anao kizay ry koly dia aza mihafahafa. Izany mihitsy. Aza manafa karakaraina tsara ianao. Sa ahoana ry lala? Ento koa kia. Tahaka nandraisandria ihany aky mba ataonay koa. Na dia hoe tsy vitanay iray manontolo aza. Tra mitovaka sahady izany foko izany. Tsy afaka manampitiavana ny sahady ao aloha mandrosinareo ry lala va ina ary tia mijorojoro ty dia mipetrapetra. Izay koa moa tonga dia manatsava be ka tavela ty atsika. Misaotra tompoko. Tatasy mama ô! Tatasy mama! Misy vahiny ato tanàny e!
aha tonga soa ianao anaka de mipetrapetra ary tsara vahiny marina izany reza koa reninareo teo Eno mama aiza ianao vahiny vahiny mitondra olona tia indray azafady zange manan-katao fa tsy olona mipetra-potsiny ohatranareo Ory mama, misy olona nge io tsy tazanao sa mody jerena mihitsy. ay manahoana ianao ry tovavy ary iza de ho aiza de aninona ty aminay ka iza ngery mama no namako de mba mangina amin'ny vavandry retsy tsy ndry no anontaniako ary io namandry io nga mona de mila mpisolo vavaka ianao ngery kalakely ty na anontaniako sa marenina koa oramatoa mba moramora ihany koa sy tsy vavanao ty olona mandalo rehetra ato trano ato zany de anehonao ny toetra ratsinao daholy zao anaka iza tokoa aloha ianao iza tokoa aloha raha tsy madiso fa tiana mba ho fantatra koa ngeny tena mariny na mahalala tompoko ay ve ary tanamiko foana izy ao mipetraka hatramin'izay nialany teto aminareo izay de mba hitsikilo ny fiainanay sa misy tanjona hafa ao ambadika izao Tapahako ny tenao ry mama. Zay ry koly tsy raha nikipaka hoe tonga namana fomba mavo fa vory mialala mila namany. Lasa fa resaka mandany jirony ianareo fa iny tsy ahitana an'izay vokany akory. Reninareo ve hita fa mandehana aloha ny voahirana sy ry lala makarakara ny sakafo mba hiarakomana amin'ity vahiny mahafinaritra ve tia. Eny rery dada. Tsy alefa mba mipetrapetraka ny jaridaina ry koly mijeran'reto akanto voninkazo sy ny hanitra meriveretiny sady mba miresadresaka mandra-pamasaka ny nahandriko. tsy maninona ka tiako be ary zany. Tsara ny asa tanan'Andriamanitra tahaka ny namorona anao amin'izao endrika tsara be izao miaraka amin'zato bika mahalandilandy. Zao koa ay be any amin'ny be ianao tsy maintsy mody rahariva fa tsy lasa mitoetra elatoka sady misy rivotra be ilay raha matora azery ohatra to lasa vinany tampoka teo akoly sa tezitra tsy tezitra ka varena fotsiny fa ay ve zao maharesaka be. ahoana ry voahirana angana fa masaka ngeny sakafo ohatra masaka sady ny sakafo ry koly andao hiditra fa sao dia mangatsiaka eo zanka andao ary aza miafafy raisa da tsy mama ry voahirana andao ary fa efa natsoko izy fa zao koa zato Zao ny anaka ny aty aminay de mazoto homany fanay izany nefa de efa vita vavaka velona izy ity ka zary vao tongako zay nge vonatsoina ry dady nay ve minara tao aloha ny vavaka de avy eo loharana daholy amin'izay ao to mivavaka ry lala ao afaso andao ary tsika hiaraka hivavaka aloha ivavahako azy mihitsy lala raha eo makasitraka anao ny amin'ity androany ity fa lehibe ny fitiavanao misaotra fa menao sakafo saza ho an'ny nofondray zahaina amin'izao atoandro izao de honao novoninahitra nitera ny aja mandrakizay makasitraka raha io amen de mazoto homana namanakoly fa vita vavaka io fa de mazoto ohatra ary to tsy mazoto mankolo sa fa nantsahona izy ngamba vo mahandre tsirikanina ny lelaniko mazoto be raha zaniko ao sakafo mivava re ao tsara raha azoko tsara zany de ty lali ty indray no ampiditra nyty koly ty ho isam-pianakaviana jerenga reta ataon'izy zao mahatsiravina na no mijery azy ary mahatsiry zany nahandro ny lala zany mahay mahandro mihitsy nge lala io fa hono firy taona moa zany ndriry saribakolo moa sa ay mokoly izy teo firy taona ho andriny to tsy mahay mamahateny ary raha zao no mitoy
dia tsy hakarakara vady ndry ao arinao. Ry mama koa zany dia efa manao izay mahamenatr'olona mihitsy ka inona ny dira mikarakara vady amin'izany e? Sady amin'izay indray vahiny mandalo ny ry mamy e? Tsy maninona izany mpitsao aleo izy mba hiresaka. Izany mihitsy mila resaka mihitsy izao vehivavy izao ka hono ndrio izany ho tsy sahijanona ty ohatra mahasaro-pisaina izany hoe vehivavy mandry aty an-tranon'olona sady indrindra hoe misy tovolahy le an-tranona sany aminareo mety zandry karakely ty anondrana andray ianao razery inona ny diranao amin'izany e? Malala ny tokony hitondrana amin'ny fenany io ary malala ny tokony hitondrana ny tenany. Inona ny diranao amin'izay fenan'olona any ny anao atrehana ho an'ny hanina. Zay fa lasa eo nareo mahay kivarotra rangaty hanina ary dia tsy mihetsika za ko nga momba mahazo rary mihitsy ato anatin'ny ty tokantrano ty io lesery jao andanany ty hoetany sakafony dia any izy misakafo zany ary rehefa tsy hinana izy ry dada dia avela ho any ka za ko tsy mila tsy fa efa ry mihitsy nytoetra amin'ny mamy zao ry zao andao aterodina aminay fa lala ho mbola hijanona sady kosa ve iny raha tsy mampaninanao moa maninona fa tsy matory any fotsiny eno zao koa fa aleo aloha za ilazakely amin'ny dada fa so manahirana ka dada dada aiza nga ianao teo e aty anjaridaina aty jao fa hoana fa inona nataony dada any mba miala sasatra kely fa mbola hiverina andeha hiasa nge za avy eo fa misy inona ry jao kanefa sao dia mba dirandreninareo le resaka dia atsoko izy na anatin'izay hoe fanatsoana ho anazy zay tsy ilaina zany mama ry dada aloha izy andeha hivarotra ny atsenany any fa raha mama indray ndray dia ngamba dia sakay kely rano indray ny aingeto fa hoany zao hoe andeha anatitra kely ankolany amina dia zay saika iraka kely amin'ny dada aloha anatitra nkolo hery jao efa maninona za aloha tsy misaka nanaka fa dia mitandrema tsara any an-tanànan'olona fa sao dia ahita raharaha amindreninareo indray eny misaotra ry dada aza matahotra dada fa zange tsy zazakely tsonkoa mba efa lehibe any ako dia misaotra ry dada an'izao da mifandraisana veloma dia mampamangy ao amin'ny zareo ao veloma anaka dia tsaro fa misokatra ho anao foana io varavaran'io dia manaraka indray dia tandremiso hoe tsy akatytsony rokoly raha ohatran'izao dia ho tonga mitanjoka any aho hoe ho lasa olon-teny zao ho vady mihitsy moa zany ary aleo tonga dia karakaraina tsara fa efa hitako taitra amiko ty izy mandroso tranotra zao aivi ohatr'izao ny aty aminareo miala tsiny aloha fa teritery ny tranonay ary aiza ny ray aman-drenao ka sa mipetrajery ianao petrajery fa ndray aman-dreniko efa maty daholy efa maty ohatra azafady rokoly dia mba misy havanao ihany ve sa ahoana misy havanay fa any amin'ny faritanyry zareo dia raha azoko tsara zany dia nareo sy lalarery zany no mipetraka ato sa efa misy sakaiza zany indrindra tovitovy ihany manko ny tantaranay sy lalana dia samy hafa aza ny fisehony fa aoka aloha zany rezaka izany ho andro zao aleo aloha zany dia andro sakafo hariva fa efa mandroso hariva ny andro sady mety tsy tafontsony ianao fa tsy maintsy tafandry aty aiza korokoly hitako tsika nge tsy mifanaraka an'izany ka sady sao dia nona be ianao ary le hoe sakaiza dia tsy mbola misy fivaliny ary tena matiotiky olo ty tray zato fiangolangolana sy mifiantanintany
Sady tsy misy fiarange aty rehefa hariva be ohatr short zao e. Sa teo orobain'ny mpanendakany ianao? Sady ahoana rokoly? fangatsy mamafinaritra an'izao miresadresaka amiko. Sady mandany aleto e. Aka tsy hoe zany fa Matahotra mamalaserve. Sa kosa efa misy olo-tiana no any? eny no momba mama aloha ihany fa hoe le resaka olo-tiana aloha mbola paraingo e. Raha tsy hoe anga manaiko koliko. Ohatray. Dia ho tafareto izany no tisomanako. Zany verykoly. Kanefa moa Fantatro fa mamanao manahiratsy ananao. Ianao nery zao efa lehibe e. Tompony safidy ny fiainanao ianao. Iny e. Za koa tao manery anaoko. Azafady kirty zao tsy misy tsinonao zany fa rehefa samy tia moa tsika roa ka tapa-kevitra dia aleo velezina mividy mafana e. Sa ahoana osikoly? Ianao ihany zao no herany fa mpanaraka fotsiny eny ary. Aleo fa tsy andrela dia resaka amin'ny dada sy mama dia arosondarahantsika. Sady za koa mba efa manana ety manana ny amin'ny fanatanterahana fanabadinako. Orason ahoana? Ianao ty moa zany de tena lehilahy mohaka mihitsy Mohaka. Tena velana ao anatitra n'iny kolikoly iny ny zanaka ao. Ohatray. Ka tsy hitako nge zay olana amin'izany e. Lehilahy lehibe zao fa tsy zaza kely akory. De sakananao tsy voky ny trano zany izy Ohatray. Sa tsisy koa ve ty efa miditra vavahady ty e. Manahoana zao? Ohatray. Fa inona nataonareo tantokotany ito sa manisa mpandalo? Ary anga moa zany ny rainao ihany ny tazanao? Oay manao nary mamy. Arono ary zao. Fa taiza foana moa ianao ty e. Raha volana mahery nge ianao tsy nody atrano e. Tsy hita hoe maty sa velona. Tena marina fa naniraka malana tsakaka. Anatitra olona tokony ora vitsivitsy nge de vita e. Nefa de amam-bolana ianao tsy miverina. Sa tany za Amerika ny nateriny ny kiala kely? Zay mama, ny mama koa zany de tsy azoko mihitsy ka tsy olombelona ary ve ny manoloana anareo ty sady manahoana aloha nareo e. Salama tsara. Ary mandeha ve aloha ny tsena mamy? Tsy miany aminao ary zao Zao fotsiny ny ilaiko hoe lazao zay marina. Eny tokoa ary zao fa taiza foana marina aloha ny sety e. De inona ny vaovao entiny sy avany aloha? Eny raha ny vaovao tokoa aloha ry dada de tena misy sady tena vaovao mafaly za manko fa tapaka ny hevitra ry dada sy mama. Tapaka ny hevitra fa io ary lay efa nahiko. De iza hono zato izy? Fa ngah efa fantatrareo no lazaiko. Eny tena zay tokoa. Nambady ary dada sy mama. Tena vaovao tsara be tokoa nge zanambaranao zany zao e. Ka iza hono zany mba safidiny fonse zany lony de iza koa no mba hovinantinay. Efa hitanareo ihany izy ka. Izy re iziko. Andry kakio. De sanatri ve lay kolokolo indro zao? Le tsy mahay mamateny iny? Fa sanatria ahoana koa ry mama? Eny izy indrindra. Izy ny safidiko ary tonga dia arosony rarana efa mitejazy izy. Efa be voka. Maninona tsara? Zany e. Ino ty lazainao? Be voka hoe? Eno ary mama efa be voka koly. Zao so de mba tsy anao kosa zany e. Voray volana mahery monja nge fakalalanareo de zany sady ve vitanareo? Fantatry ny nataoko ry mama. Zanako ny ao akibony ary tsy maintsy ataony rarahanay. Zao ny anao rangatia. Inona zao ny lazainao am'izao? Ianao mihitsy no mipingapinga nandefa ny zanaka ao
anaraka ny vehivavy intany de sao ny vokany sao le zanaka lazaina hoe mirehitra mivavaka de zao ny ianao zaka ny vokany razon de zany ve ny voansy an-trano kosa ary zao tena tsy hitako tsony zay lazaina fa tena disina nara-polo oatra angamba tamin'ny fitazainareo ny tena mariny sady efa zany mihitsy ve nisy sa hoe zany mihitsy koa ny lahatra efa lehibe sery zao ka imoa ny zava-misy zany ka de adidinay amin'ny maray aman-dreninay ny manatotosa ny raharahanareo eny misaotra ry dada fa na izany nefa tena kivy ihany tokony tsisy akivy anao zany ry dada zange dada tsy niterena na vozona na nijanona tany fa sitrapoky zany de zao kory mama mba mangataka hoe hipetraka kely taminareo rehefa vita ny raharanay sy kiola aloha mandra-pahitany an-trano sa hoana inona zany ho olona be vokaratsikanina no erandra zery hipetraka hazafady zany ve tsy amono antoka na ato amin'ity tsenako ty mama tsy raikitra zandry tsao aza manao an'izany ianao ramatoa ohatrany teo ihany koa nitsikeseinao taloha ohatr' zany aory zao tsy maninona fa tsy de maritra ela fotsiny nareo kosa raha ohatra hoe mipetraka ato aminay tsy maritra ela ony iny aza matahotra dada fa mandra-pa fotsiny nge ho aho mantsy anareo fa nga hony zany tsy efa nitokantranonareo nandritra n'izay ray volan'izay ka matoko hoe efa navita tramin'ny zazakely ry anina de efa mavelo teny zany ka matoa zany natao zany de fa fantatry zareo ihany koa ny tokony ataony ka hono maninona ny tsy ano mipetraka de zay zany razon fa de hifangaratsika menakavy zao nge le efa teneniko hoe zao mavoanareo mpivavaka mafana fotony mora mirainy sady tsy laitra kisoka mihitsy na de efa hidira patiantoka zao azy mba moramora ihany ry mama ka tsy fantatrao mihitsy ry razery ny tenin'Andriamanitra hoe aoka anareo ho tia manao soa ho malemy fanahy amin'ny namany avy nefa zao ny teneniko aminao hoe tsy namany io fa zanakao sady aritra koa nge zareo no mipetraka ato zay ry zao fa de every ny anatotosana ny raharano tena marina dia misaotra petsaka ary dada sy mama ary mama ao ato tsy mitiny fa manga ia fotsiny inona tsy moa zany no lazaiko hoe fa tsy faly mihitsy zany mama efa niteny anao foana ary zao hatramin'izay fa tsy noenonao le hoe tsy manambady efa nisafidiny tsy hanao hevitra momba n'izany tsony tanterao ny raharanareo fa efa izay koa moa masaka ao tsainareo vita ihany akiny raha rahantsika malalaka de zao mba miaritra kely aloha tsika mandra-pahitan'izay hoe ho toy amin'ny fiainantsika aza matahotra fa ilamina ny fiainantsika raha misy tokony hoe ho vitanao amin'ny asa ato an-trano de mba ampio mama ohatra hoe miandry tsena zay mantsy tena manahira anazy io miandry tsena ino de mba anaiky an'izany ve izy eny ao fa ezaka ny aritra io ndray aloha de tsy ataoko tafapetra-kely ato amin-drazery ato inona reny ho hevitra andraso fahitako ny atao koly ahoana mama manao zavatra angandry ao aky mba andraso kely vetivety ty tseny ty fa misy tokony ataoko vetivety tsy manao zavatra ka ao fa indrasako ny tseny sady asa mipetraka fotsiny io vitako io eny ary lasa aloha retsy fa eondry izany ary andraso fa fandriako amin'izao io ho aizy eo nefa aleo aloha mody mamindra de akatona mafy mivaravarana mivoaka ny atokotany zay
dia aleo amin'izay mitsaitsaika amin'ny verina. Aleo tsokolofoka eto amin'ity lavaka lakile ity izay ataony. Vao manao zavatra fa afeondririkolo toa dia miditra. Tena anao zany ka. Ary maninona moa raha mba maka kely amin'ity voanjo efa masaka ity e? Sady reto voanjo be da be reto ve dia ho fatan'izay isany raha hakana kely. Raha matoa mahihatra be mantsiny. Marina tsy ho fatany amina tsipiriany ny isan'ny fatranentanato. Io nendrira zery fa manaikitra ny trondro. Tsy fatany mantsy fa arako daholo inge zavatra rehetrarehetra nataony teo e. Ary andraso fa toa eo ampangalana finanany izao. Tratrako ambody omby ilay kala-pangalam-pinany ity. Tratra marina. Loza. Izao nataondry ato rehefa saina mba miandry tsendry. Zao mihitsy ny tena tsy voaka amin'ilay mametraka olon-kafa miandry tsena ato e. Fangaza andry kala kely ity tsy mba manana maso kareny io tsena io ka hoanika ny paona fotsiny ohatran'izao a. Ary valio moa fa zalozany tia miankana fotsiny eo e. Anka. Nanda minentana fotsiny ary mama fa tsy nina an'izany a. Inona zany iny tsakotsakondry eny ambavandriny ka? Ary oatra mbola manafina any am-paosy koa nge le kala be voky ty. Misakisana ty, misana ty savako ny paosiny ty. Jereko fa tsisy an'izany moramora zany. Jere, fa ino taony tsy voanjo sa fa vato kely reny? Sakanety. Raha azoko tsara zany dia tena mifandrian'ny tira matody mihitsy aho. Ahoana moa ny tirany tampotampoka be io nefa eniko izao mitsy na nito farafarana mivoaka. Nefa sy na farafarana ny tokotany voakory alohan'ny tirany teo. Inona zany mampianahana an'ilay kalakely ty nahita angatra sa lolo e? Andeha hidina kely any ambany any aloha hijerany kely ka. Mba milamba ihany fa izy io sa manahoana. Mba nahakaka koa nanekema mampiandry tsena azy a. Nefa dia nahasarotin'ny mafy amin'ny mamy io tsena io. Kotra. Dia mbola sandry ihany zany mamaly anahy. Iny zany tapa-tapa-biako zany e. Iza zany atao hoe razery. Andraso aloha hoe jerena. Tena mama indray zany ka. Tady andrazery tsara. Ampy andry izay. Ohatray, fa misy ina ary mama no tao miaka bebe anao a? Any ambony rina dia efa mandreny taba-tabanao. Ohatray, koly. Fa misy inona e? Inona mampitomany anao? Sova tonga ianao ry zao a. Fa misy inona ary mama? Io mivadinao tratra-mbody omby nangalam-pinana. Tsy mahalala ny fahasairana natao tranato fa dia nihinan-kanina fotsiny izao. Sady amin'izay ngery zao ka etam-barotra ngery misy maso kareny. Fa ahoana zany ry koly a? Ka izao anery zao e. Mangina eo ndry e. Zao dia lasinareo mitady trano hipetrahanareo fa tsy mila anareo tsony a. Ory mama. Tsisy hoe mama zany eo ry zao a. Any amin'ny tokantranonareo any nareo manao izay tianareo atao. Sady raha zao no mitoy a, lan'io kala ratsiny io voanjo. Ory mama. Dia voanjo ve? Voanjo? Sady fantatrao fa ratsina ane koly e. Ary azoko mena volo mama raha hoe zay ny olana. Fa dia tsy afaka anao mihitsy zany ty toetra sakay kely rano ty, ha? Tsisy idiran'ny sakay zany ry zao a. Ary tsy misy ady hevitra fa tsara ho anareo a no mialeto. Dia omeko ny vidim-boanjoko fa tsy hoaniko any io e. Ory mama. Raha azoko tsara ke zany dia lehilahy mihitsy no tena tanjonao e. Maninona nefa raha tonga dia hoe zay tianao lazaina tenenina dia tenenina fa tsy hoe ianao be fihetsiketsehana be ohatr'izao fotsiny. Ogo izao ry zao a.
mila mandevitra ny fiainantsika. ka tsy rariny zany rokoly fa voalazandriry tialakely ty marina zany mihitsy ny tokony atao sady mety kokoa ny fiainana misaraka amin'ny ray aman-dreny rehefa makavaty eny ary zay fa misaotra anao tamin'ny tenor mama misaotra koa tamin'ny fampiantranoana zay mihitsy koa ny sahaza ho anareo Ohatray marina ritro misy mandondony zany traso aloha jerena ho avy ndre ary polisy manahoana ianao ry tovavy eny tompoko manahoana tompoko iza ny tadiavinareo azafady arak'izao hitanao izao dia polisy izay eny ary tsy izany fa hitady angara izao miasa ao amin'ny orinasa kanto izay hono aho ato fa izy mipetraka azafady eny tompoko fa andraso fa atsoko vetivety izy dado misy olona mitady nge dady aloha tsy lazaina hoe polisy fa sao dia mbola manao zavatra izy retsy fa izy mitady azy zao maika izay raha matoa tsy ianao ny tadiavina fa mivadinao ka aizy izy ohatrizay marina to mpitandro ny filaminana sao dia mba diso adresinareo tompoka azafady ka fa loza inona misy inona ka raha tsy loza ve ny nataonao tany ho tonga ty amintsika ireo polisy ireo hitady anao polisy ela be zany fa hono ianao ny garçon eny tompoko izao nisy fa hoana ay fa misy inona tompoko manaraka anay aloha ny ianao dia any ambrotsika ny fanazafa fa misy inona monsieur polisy tsisy resa be fa manaraka anay fotsiny ianao ndao hono zany raha zery nataonao tany tsy fantatra hoe inona ninona nataoko tany hoana ary zany tompo fa misy inona ndray arany dado ahoana mahireza fa misy rary no an'ny mpanompony ao amin'i jesosy tena misaotra betsaka anaka fa izy tokoa ngeny tena mpitsara marina amin'izao zavatra zao tena mangatambavaka aminao honya hoetambavaka ny rainao eny dada ela be monsieur polisy manatao an'izany lohany io zalahy tonga dia sy voarojo vintana ony aza tao an'izany fa zany tsy nanenina monsieur polisy andao ianao manaraka anay fa inona ihany ary nataony ty le rangaty tany ianao ty zany raha zao dia tsy misy zavatra azonao atao mihitsy atao tranao tafa tsy manampolana tsasiko zany le atao hoe mpivavaka tena mahatsiravina mihitsy ianao ty inona zavatra nataoko andriamanitro mpiainy vavaka ianao ary azo antsoina amin'ny andro mahory mamelany dada jesosy eo vonjeo izy mba tsy ho tratra ny fahakiviana misaotra tompo amen zao no nampanatsoana ianao ry garçon voalaza fa namoaka entana tao amin'ny trano fitehirizana entana ianao ny aliny zomalasa teo tokony ho tamin'ny 7 arivo izany ka eto ny fanazavanao eny tompoko fanaoko ny miditra ao amin'ny trano fitehirizana entana isaky ny arivo alohan'ny odiako ary mila marinina mantsy aloha ny entana alohan'ny ialako amin'ny toeram-piasana zany dia marinina tsara ny entana mba tsy hanahirana an'ireo izay mandimby amin'ny alina fa raha ny fiampanganana hoe namoaka entana kosa alohany dia tena tsoro kosa alohany fa tena laviko mihitsy zany zavatra zany sanao ve miteny fa olo marina ianao tena marina tena laviko kosa alohany oringarason nisy vavolombelona nahitany entondranao an'io entana io nivoaka tao amin'ny toeram-piasanao ary aza mandangy antsony ianao tonga dia tsoro ny marina mba tsy hitarantira raha ty any amin'ny zavatra hafa tadidio fa tsy anaiky mihitsy mipampiasanao satria misy tsy ampy ireo entan'ireo ka mbola nda ihany ianao tena tsoroko aloha fa tena tsy nanao an'izany tompoko ary
tanao ka hatramin'ny farany mihitsy ny teniko fa tsy meloka velively a. Izay ny teninao farany Tsena zany. izay ny teniko farany tsy meloka tsy nanao nininona. Eny ara. Tsy maintsy tazominay aloha ianao mandra-pavita ny fanadihadiana. Io zalahy ampidirany amin'ny efitrano ny vaovao any a. Jesosy io. Misaotra anao any nohony amin'izao tranga miseho amin'ny fiainako izao. Ary mino Jesosy fa tsy hamela ny sakaizanao irery ianao aty am-ponjy aty. Ary mba anehoanao ny voninahitra a so zavatra mitranga amin'ny fiainako izao. Ny fanahy masinao any olo-tsainana mba afahako ihany koa mivoaka ao anatin'ity fonja ity. Ary ny fanahy masinao koa any olo-tsainan'ireo mpanao fanadihadiana. Aoka hisokatra ny masim-pahanan'izy ireo amin'izao zavatra mitranga izao. Ary ampiasao aho mba hitory ny anaranao amin'ity tranomaizina ity. Amen. Zany no rehefa lehilahy zanany amin'ny sangany fotsiny. Mbola iza nefa nahazo an'iny eo e. Ary mba nakaiza moa zany le voahirana amin'ny mampahery teo iny e. Ohatray. Ary to sary pisainina maro. Ye! Ahoana tompoko? Fa hoaiza moa zany ry iro voahirana? Andeha anatitra sakafo any dadako. Ianao efa tsy mety mandao ny varitra anao mihitsiko. So dia sanao koa verine no mijery maso fotsiny n'izao favoazany tady izao a. Ohatray. Fa za re tsy nanao inona no isahirana aminy a. Raha ny andatsa aloha dia tena voalohany mihitsy ny ianao rineny a. Sady mino koa fa dada tsy havita anao ratsy izany. Dia tsarovy anefa rineny a fa hanenenanao itoetranao io mampitandrina anao mihitsy aho izay. Raha zay ianao a mandeha mibebaka dia n'izao amin'izao toetra ratsinao izao. Aiza ve ko ny vady andefa mandro aza dia vitanao no mahafosy mamelana azy rery amin'izao fahoriana izao. Mova tsy vadin'ny joba lahy. Aiko aza izay vadin'ny joba ndry ihany e. Fa hoe hampio sakafo antelindreo andray andry ihany fa za be memena efa makalera etsy a. Mba zay ahay. Mihitsy amin'tingara santy a. Na dia efa ao anaty ady sarotra ary izy mbola mavita mivavaka sy mira fiderana ihany. Ary ny tena mahavariana dia tsy hita eny amin'ny endry mihitsy izany hoe aholo izany fa mbola mavita mitsikitsiky sy mitory filazany tsara ihany izy. Ary tena mandresy lahatra tokoa ny zavatra teneniny. Hoay marina. Tena variana be koa izany. Aleo aloha ny ampanatsony rason fa misy vaovao mahakasika ny fanadihadiana azy ty. Brigade! Mba etikely aty any ngara zao azafady. Manao ny sifo. Nampiantso aho ny ianao. Eny tokoa ry ngara zao a. Nampiantso anao fa misy vaovao mahakasika ny rahanao. Tsy izany fa rehefa natao ny fanadihadiana an'ireo olona nilaza fa nahitanao dia nandandraindry zareo fa olona mitofika ny hitany fa tsy ianao. Ka dia miala tsiny ray aman-dreny tamin'ny fitazomana anao naharitra tato afaka mody ianao rehefa vita ny taratasy rehetra. Tena misaotra an'Andriamanitra sefo ary tena misaotra an'i Jesosy ihany koa. Ary misaotra anareo ihany koa ny amin'ny asa izay ataonareo. Ary izao ny teneniko aminao nisy antony nahatongavaka tato anatin'ity tranomaizina ity. Dia izao koa ny teneniko hoe mba handramika izaho fa tsara Jehovah. Dia tsisy fisaorana ary ngarason raiza matahotra ianao fa tiniako le teniny teneninao teo. Fa zolono izy dana makatsy an'ny braony inspecteur ianao fa any le taratasy amohananao dia rehefa avy eo atsoka eo ihany ianao. Ok sefa.
Ty ena ny birao amin'ny polisy. Oy! Mandrosoa e! Manahoana tompoko? Manahoana tompoko? Ahoana ny ianao izay? Ary ohatry ny efa hitako ianao fa tsy tadidiko a. Iza moa raha tsy mahadiso? Voahirana tompoko, zanaky Ngara Jean. Marina izany. Azafady fa tsy tsaroako ry mademoiselle. Eny tompoko. Be loatra koa ny olona mandalo eto amin'ny masoko ko. Ao mipetrapetra aloha. Inona ny azoko atao anao? Tsy misy tsindry tompoko fa saika mba hanatitra sakafo any dada ako. Ay, mahafinaritra kosa izanyko. Sady misy vaovao tsara momba ny dadanao anie. Zany? Ohatry mahafinaritra ty zanaka ramosira santy a. Tena marina ve zany sifo a? Dia ino zany vaovao tsara zany sa afaka ve dada? Oay, tena faly be marina. Aza toa an'izany sifo izany efa tsy ho fotsiny hoe fetra e. Sady fetra koa nge ny inarako e. Ay, faly mahafantatra sifo a. Ay mo fetra. Eraky ny nambarako teo afaka tokoa ny rainao noho ny fisalasalany. Satria mantsy niova hevitra indray ireo vavolombelona. Sady tiana resy lahatra fa zany Jesosy natsotsoiny ny dadanao izany no namonjy azy. Sady mahagaga, tena tsara ny fitondran-tena ny tato. Zany ve? Dia afaka madiodio zany dada. Oay, tena faly be mihitsy a. Ary tena marina tokoa zany voalazanao zany sefa mahavonjy amin'ny andro mahory tokoa Jesosy a. Dia hono aiza zany izy izao? Efa hoe atao fetra fotsiny ho aty. Azafady tompoko, ay moa fetra eto. Ao amin'ny efitra ambadiko izy miandry an'ilay taratasy soniaviny. Tonga dia midiro ao ambirao ao fa miandry anao ao izy. Ay, misaotra tompoko. Tena faly be mihitsy marina, tena misaotra an'Andriamanitra. Aloloha hijereny dada ato raha izany ka. Dada! Ary to voahirana? Misaotra an' Jesosy fa tena izy tokoa no mpanafaka an'izay voagatra. Arabaina dada fa afaka soma tsara ianao. Misaotra betsaka anaka. Dia misaotra an'Andriamanitra tokoa tsika. Fa sao aloha ny? Eny dada. Fa inona aloha ty entinao ty e? Sakafo io. Sakafo? Zany angeny na tonga avako taty e. Hoe hanatitra sakafonao kanjo, vaovao mahafaly noho ny tsenanahy. Tena misaotra betsaka anaka. Tena misaotra fa misahirana ho ahy ianao. Ary tena hitako mihitsy hoe tsy namela irery ty rainao ity. Fa zao ahy e. Eny tompoko. Andeha hamonjy fidintsika rehefa avy eo dia iny sakafo entinao iny omentsika andreo sahirana sendra hitantsika eny an-dalana eny. Ohatry, fa tsy azoko. Fa nga dada tsy noana mihitsiny. Tena fahagagana koa zany sa novikisan'ny anjely sa goaika sa vokatry ny hafaliana? Sao n'izy ny anaka hony a? Tsy zany fa efa nomeny sefo sakafo a. Tena be mihitsy aho io a. Mahagaga zany ka. Tena e, mampiasa olona tokoa Andriamanitra moko ny mpanompony. Ka tsy tokony homendrika isaorana ve zany izy raha io zany dada? Eny tokoa. Tena mety zany anaka. Andao ary isotra azy tsika e. Andao ary koa. Oy! Mandrosoa e! Ay ve nareo mianaka ihany e. Maza ho toerana dia mipetrapetra e. Misaotra tompoko. Dia misaotra nareo ihany koa amin'ny zavatra rehetrarehetra sy ny fikarakarana ny dada. Dia ny tompony hamaly fitianareo. Zany tokoa ataoko hoe rahalahy sefo manolotra ny fisaorana ho anareo ny tenako e. Ary mahafitasoa amin'ny didy sy andraikitra zay ankinina aminareo, indrindra nareo polisy pirenena. Ony a dia aza misalaka amin'ny Jesosy. Tsisy fisaorana ry izy mianaka. Ary ianao ry Ngara Jean tena isaorana fa mitondra fahazavana teo amin'ny fiainako ny fisianao a. Tompony isaorantsika. Ie, dia izay angano ela sefa andeha anga aloha zahay fa manao velomanao. Andraso kely anie. Ao verena kely ny ianao vahirana azafady. Ohatry ny hafahafa koa ty sefo ty zany a. Veloma sefo dia atsy atokotany atsy miandry anao ry voahirana. Fa ahoana izay sefo? Efa hoe aza atao sefo zany aho fa feritra fotsiny dia fa ay, tsy zany fa saika hiteny anao fotsiny aho hoe
mety vera mba azaky araka amin'ny sakafo amiko ianao fotoana izay mampalalaka anao? Fa ieny tsy maninona fa aleo fa atsoka ianao rehefa afaka e. Mahafinaritra izany fa tia lara findahiko ary dia misaotra sady ny amin'ny famalinan'ny fanasako. Ie, vao raiko ty fa dia mandra-peo ary. Orason dia ahoana moa izany no toy any asanao ty ka? Tao aorianan'ireny zavatra mitrangy reny nge dia jerefa tena voamangy antsika mesahirana e. Isaorana ny tompo reny fa tanao mila makasitraka an'Andriamanitra tsika fa afaka soma tsara aloha ny za. Ary aleo ny lasa omba ny lasa any fa aza misaina amin'izany tsony ianao. Fisedrana daholo reny rehetrarehetra reny. Raha ny toy andray ny tianao fantatra dia tsy misy azoko ambara aloha ny. Fa mitady asa manomboka amin'ity androandroany ity fa mbola tsy mety mahita ihany koa nefa e. Rangatia. Fiainana efa sarotra ty ve dia izao indray vao hitady asa vaovao e. Fa tsy maintsy mitady lohany ka inona ary ny atao e, ha? Dia ianao iza mieritreritra hoe hahita asa vetivety. Fa iza koa nefa niteny taminao hoe manao vahatalana e. Jere izao vokany. Dia ahoana izany izao, inona no atao ka? Amin'inona moa izany ramatoa? Ka reny havanao tonga teto reny rangaty hoe hanao famadihan-drazana. Famadihana? Eno a! Sa efa mitapoko ny atidohanao dia adinao ny fisizany resaka izany. Voandro vitsivitsy lasa nge izay rason e. Ora sery raha izany ray alohany tena tsy resy lahatra itsony amin'izany resaka famadihan'izany mihitsy. Satria izao no teneniko aminao, tsy misy ifandraisany velona sy matsony. Ora sery ato ange na ny fiainana rehefa manahirana ve dia mbola andany vola amin'izany zavatra tsisy dikan'izany koa e, ha? Raha te hiaona sy hifankafantatra amin'ny fianakaviana dia afaka manao zavatra hafa indray mba hiaonana fa tsy izany zavatra izany e. Hita mihitsy mahalohan-gadra anao. Lohan-gadra hoana ramatoa? Dia ala ny be sy ny maro izany. Ary hitako ange raha izao hodinao fanina le izy e. Dia iza izany no eritreretinao hiavaka eo ka? Raha zery ve azafady? Za kosa amin'io raha izao tsy maintsy miaingo tena tsy maintsy miaingo satria misy hira gasy le izy mazava aminao. Or mama, tsy hoe miditra amin'ny resaka reo fa tena marina ny dada. Hita fa miditra indriky mivoaka indray. Very tsara kosa ngery mama hoe ohatrinona izany ny anjaranareo mivady amin'izany. Miampy an'izany haingohaingonao izany. Sao dia mba tsy rariny kosa e. Mangindry fa tsisy idirandry izany e. Sady hono fangamondry ity izany rehefa nahazo an'iny polisy nidalitra kely iny dia miseho behivavy. Zao ny teneniko Andry zay asony ferana reo atao dia ampy izay. Fa inona koa raha nidira mifetra amin'izany resaka izany ka? Aleo koa andeha. Izany mihitsy koa mandeha vonjeo n'olo tindry. Ohatra aito koa moro voahirana misy an'izany koa izy ty. Endry dada. Tadidiny dada le tsika tao amin'ny bureau polisy iny. Dia nasainy araka isakafo aminy dia mifanao fotoana izay andro vitsivitsy taty aoriana. Dia efa volana maromaro izay no niarahanay satria mifankatia izay ry dada ary mikasa ny vady mihitsy ato. Ay moa dia nisy an'izany dia tsy niteniteny mihitsy ianao izany voahirana. Eny mitsotrananareo any tena marina satria tena faly fa mahay mandamina amin'ny fiainantsika olo ny Andriamanitra. Zay ngamba ny azo anambaran'le izy. Odry mama. Mandroanaka fa ato ihany izay
Manahoana zao? Manahoanareo e? Fa taiza foana moa zany ianao tiry zao indray mba tonga aty aminay aty. Ka sahirana fiainana rery mama. Sakoa e. Manahoana ny tokantrano aloha ne? Milamindamo ihany izy ka. Mahafinaritra zany. Voalohany indrindra aloha ry dadasy mama dia tena miala tsiny tamin'ireny zavatra nitranga taminareo reny. Fantatrareo moa fa voateraka kely kokolo dia tsy afany aly e. Tsy maintsy hoe nitaiza. Fa salama tsara ve aloha tady io e? Eny anaka salama tsara ka. Fa tsara be nge zany fa voalasainy sy zany e. Fa zao ny teneniko amin'izay hoe tsy misy tsiny ndre. Efa tena niditra nitsehatra ny tompo tamin'ireny. Araka ny voalaza nge ao amin'ny Jeremia ao misy an'izay tenin'Andriamanitra hoe Jeremia 7:20 toko 7:20 andininy faraika ambin'ny folo manambara hoe fa iza mahalala ny hevitra iverako anareo izy Jehova dia hevitra hahatonga fiadahana fa tsy loza mba hanome fanantenana ny amin'ny farany. Zay ny tenin'Andriamanitra. Teny zany ry dada. Sady ohatran'izay indray vao nahinao an'izany ka. Zany ve? Fa fifotoana ny ainana moa zany ty zay vao nahinao an'izany ka. Ka tangery dada somary sahirakirana fiainana ho dia tena na mamaky baiboly rehefa tsy natao tsony. Variana amin'ny trotro zaza fotsiny zany. Ka ataona moa ry dada ny tsy trotro ny zaza. Sady izy koa somary madiditra kely zay ka. Eny e, mahomby aza ry se. Misaotra betsaka rery dada. Fa tena manaiky ny herim-ponao ty mihitsy ary dada. Ny amin'ity fifikiranao amin'ny tompo sy ny teniny tiako. Fa izao ry zao andrano mba tsoky kely ny voahirana fa misy resaka tiako atao aminareo telo mianaka ny tena mariny. Amin'ny telo mianaka? Ilala moa mbola tsy ato mihitsy izy fa dia tsy maintsy nareo telo mianaka aloha ny resahana an'le izy. Aingan'se. Fa lasa za tokoa moa zany lala e. Tsy hitako izy fa nareo telo mianaka zao ny ato nareo ny retsahako an'le izy. Eny are. Sady hay tokoa moa voahirana efa mitokana tsy amin'ny efitsilana atratra amin'izay nivadina izy fetra saika. Voahirana! Voahirana! Wow! Mba maka nesaka aloha ny ao amin'ny dady e. Fatray, ay veto zao ihany e. Ho avy re ay e. Ina ary nataondririra tamin'ity trano ity mina raha mba miaraka aminay tatsy e. Fa hono misina aloha e. Ay manahoana aloha zao e. Salama aloha e. Zao fahitandry anazy zao tena salama be mihitsy. Fa andao aloha tsy amin'ny dada ho ahy. Ie ho avy ary salama tsara ve lokolo sy ny zazakely e. Tena ho forma tsara ka. Fa manahoana aloha ny tokantrano vao andry ao e. Nga hita ary dafa voaray volana nge zay e. Zany hoe sy mahafinaritra aloha e. Zany Ary aiza mama? Dia rehefa mbola nandray mpividy aloha fa ho avy ahy e. Makanesa tiry mama. Andresaka zany e. Eny tokoa efa vory daholo moa tsika efatra moa zany ny eto e. Fa zao ero tsara. Araka ny efa fantatrareo moa dia za tsy mba resa lahatra itsony amin'ity resaka famadihan-drazany ity mihitsy. Raha misy ny tianareo atao aminay dia amin'izao mbola velona sy mananay izao zahay ny tokony sahiranareo. Fa tsy hoe kory rehefa maty zay dia lanjalanjainareo eraky ny arabe. Atopatopanareo eraky ty rehetrarehetra ty. Fa tsy mahentsony ny nofinay. Fa dia mbola velonayna somatsara zay dia ataovy zay mety aminay fa ny aina tsy mifametraraka izy Aza teny foana kosa rery dada. Za koa rakagako. Sa efa ampy fatra ny rano Sakay dia leo dada. Inona koa ny indrainareo fa malainanao adito fotsiny e. Zay indray mama sy misitina lakolosy. Mangina eo ianao e. Hatramin'izay nanao famadihan-drazana foana ka zao indray vao mivadika. Fa zao n'izy ry zao I voahirana moa efa nare fa se zao no mbola tsy nafantatra dia ampifantarina se fa volana vitsivitsy zay tonga teo ny avandrainareo hoe anao famadihana hony. Dia io ndrainareo tsy manaiky mihitsy. Efa olom-baovao arazery fa tsy azonao amin'izany tsony mihitsy ary tsaroa fa tsy akasitrahan'Andriamanitra velively zany resaka famadihan zany. Marina ny azy ry mama. Aleo izy nanany safidy fa manana efa andro fahazavanana izao e. Dia hono ara zao. Dia tsy handray anjara mihitsy zany ianao amin'ny famadihana tao amin'ny volana ambony io. Mbola hita eo zany razery. Ny hevitro aloha dia tonga dia hoe tsia
Zay raka izy fa ariva ihany ty ny andro ny samy eo amonjo ny fidinonareo samy manambady dolo manareo dia ndana jereo amin'ny vadinareo ny velomany amin'ny zavokely koany. Inona kosa matezitreritra ny dady amin'izany zay angana ninona ny dady ka efa riva ho any andro fa inona ny natao aty anatra amin'izao ve mbola ty foany manino dada raha miteny tsotra fotsiny ndana mody ka efa ny tena hoe ndana modiko mbola inona ndray aza amin'ny krizy anao ry zao efa miala amin'ny be sy ny maro izy ka vela ho eo. Ary mba aiza ary laly tena tsy hoditsony ve tena efa ela loatra ka sady amin'io tsy maharaka fivoriana araka ny fitenenana. Tena variana eto fotsiny amarina fa ny andro ty miariva ihany. Leo aloha andeha andro sakafo ka. Ody ravana lala marina mandrosoa kia manahoana kia salama tsara ary ndry tsy hita mihitsy aiza koa e hitako fa taiza foany ndry mba misesika koa zany fanontaniandry voahirany izany ka fa inona moa ki fa ny fiainana koa ny aki mampitotototo ay ka ndringe sarotra tory lalana hoe ao amin'i Jesosy no misy fedanana dia zao ariva be zao ve kindry vao mandalo io indraindry dia tsy mahafaly andry mihitsy izany mifahatongavaka eto ay marina kiny andry fa zao aloha aleo aloha aroso ny sakafo dia sady miresaka tsika roa sady misy vaovao mafaly be izany sady za koa aky te andro an'izany vaovao any sakay kely rano izany ohatray arono aky ary mba nakaiza aloha fetra tena tamiraranareo ngeky izy zao nahitako azy sady voalohany mifarany izany ve moa eno ay ao anevitrako izy fa mba tsy niasa koka izy androany alina fa ay andraso raha tsoko vetivety izy ony eny ary dado fetro aviva vita ny sakafo sady manambahiny angetsika ay ho avy eo ka izy fa tsy haiko koka izy mbola mahavariana anazy eo ambony eoko eny ekia ahoana izay malala ay misy vahiny tsika misy vahiny ely zany tonga soa lala voahirana hoary voahirana vonjeo fa tsy feo mama ve zany reto eno sady otra miantso vonjeo faty vendriny voahirana oay tena izy mihitsy zany angana lesy data fa mba jereo fa sao dia misy mpangalatra ao oay mama marina fa misy inona mama fa dia tsy renara mihitsy ve zaraka izy miantsoantso anareo ao efa hoe vonjeo fa marary mafy ngendrainareo marary mafy ahoany dady fa naninona tampoka teo andao aingana kilala zalozandry mitaridretra ohatra loa matahotra kisa fa inona mampatahotra fa andao fa aizy dady zany mama azalozana variana reraka izy fa andao any amin'ny efitrano misy andrainareo fa reraka mafy ange izy ao anariko izy izany io izy raka izy fa nanina anao zavatra marary be ao anaty giboko ao anaka vavao anay mivavao afa marary mafy aza miteny mahery aloha dada hita ho ary dada fa naninona koa ary ianao tena mila entina any amin'ny hopitaly aingana ianao ka fetra avoainy fiara dia velomaingana dia andao entina any amin'ny dokotera dada ka andraso vetivety ary dia antsoa ijaro lala dia asaivo manaraka avy aorianao izy fa vonjy ainy tya ariana koa mampianahena mamy eo mandana homany ny entana entina any amin'ny hopitaly dia ampio zay batany dado eny ary andraso fandeha marary ao andao batainy izy fifa velona fiara andao ary mifikira amin'ny Jesosy anaka te za miveriny dalana tsony
rio atrano reninareo sy ny vatinareo reo zanakare koa anao renante tareo ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara ilalazotsotely mianaka koa reseo lahatra fa mba handray Jesosy. Dada, azo amiteny izany ianao ka eny marina izany ary hiezaka sady misy vaovao mafaly angery dada Tony fonarona rehefa efa akaiky ny hôpitaly ianao ve izany dada zangy efa be voky dia miangavy ianao mba hiady tsara satria mba ianao ve tsy tia hita ny zafikely ry dada mba angakangana fetra zany accélérateur fa ela be zany fa mitony foana aloha nalaka mikirera ohatr'izao ihany ka ty mamy ty inako ny vandravandrandry ay eo efa natsondry very zao skoly efa naendry zareo efa naeno izy mba mangina re nareo mianaka ka dada efa marary nareo mbola mifamaly Jesosy tena marary ty dady ty mamelany aloka rehetra Jesosy zay tendrinao dia tanterao fa manaiky ianao zay amen tongotsika ry zareo aleo tonga dia antso dokotera fa nareo mibata anazy iny eny misy dokotera dokotera azafady re tompoko misy olona marary mafy miaraka aminay ato tena mila mifamonjenao hoe jereko ohatrany tena efa reraka be nge zany mararitsika izany infirmiera hitondray fandriny ty mararitsika ty dia mba atao any amin'ny réanimation any ary iza ny vadiny zano izy tompoko sao tsy maintsy ampidirinao amin'ny efitrano famelomana iny izy fa efa tena reraka be ihany ny fahitana azy hono ary ahoana sy ahoana ny fitrangany aretina izy ity mitaraina narary kibo izy dokotera izany hoe ny zavatra narary azy anga tao amin'ny kibony tao dia tao arinan'izay dia nandoha foana izy mba ataovy re dokotera izay amonjenany aim-batoko mengafy re tompoko miala nenitsika aloha raha matoa ary aza dia milofika tahaka an'io fa izay nge anao izay azonay atao enao aloha ry mama raha manino io dady io dia tsy miala aminao inona ny Andry azafady aloha aleo mihitsy nareo mivoaka ny atokotany fa tsy toerana fitapatabana ato zay ny anareo akombona mivavy ary lalaka aleo mangina fa tsy sitraky ny tompo izao izay indray vao hirana sy ny fahanginany Andriamanitra na dia tsy mpiantso anao loatra aza dia mba hampioso fonjeo re dada dia mba meo an'izany toetra nanany fohiran'izany koa fa tena tsy haiko izany mangina izany iza ny fianakavian'ilay marary ato zany ny tompoko fa ao atokotany ao daholo ny fianakavianay midira ty ary nareo aloha zao efa nanao izay vitanay sy hafanay izay fa ahoana dokotera lazao fa aza fenona vonona hiatrika an'izay zava-miseho ireo izay tompoko na dia mafy azy izany fa ahoana ka efa nanao ny ezaka rehetra ny izay fa izay ny lahatra inona dokotera mahaiza ny onona dia mahereza indrindra dada hikarakara ny taratasy amohanan'razana izay ry dada fa ahoana ary okaloha
Fohirany andraso aloha nuk etsy ambaravaran'ny birao etsy fa hono dokotera inona zany no tena nahafaty ny dada araka ny fitsirihana natao dia fantatra fa pozina nahafaty ny dadanao. Andriamanitra, inona tsara hoe dokotera maty dada matonizy nanapozina tsirara zany fa ino dia atondry tika zany namarany dada anao ivoaka ny hopitaly amintsika ka dokotera misaotra betsaka amin'ny fampaherezana sy ny fikarakaranao rehetra fa raha zareo ivoaka kelany tokotany ka. Dia maty koa moa zany ianao raha fa ny tena manahirana ny saiko zao dia ahoana indray mikasika an'ilay famadihana amin'ny ray volana. Andray ry mama vao viana ve dada amin'ny maty dia fa famadihana sady masaka ao andohanao mangina ny vavanao fa io Sakay kely ranonao io mihitsy ny nanapozina ny fony dada dia izay niteraka amin'ny fahafatesany ary iza moa mahita raha ianao io mihitsy ny nanapozina azy tato tsy fantatra izany. Tena tsy matoky anao ary mama io ry fetra hoe tany dia gadrao amin'ny mihitsy fa io mihitsy ny namona ny dada tato tsy vita ny nanapozina tsy kelikely ny fony dada ianao fa sady nanapozina ny vatana mihitsy dia vao vita ve fandevenana ary mama dia famadihan izany sady ny ao an-tsainao vehivavy mirediredy mihitsy ianao ty ka oka izay ry lalaka tsy amerina na mpitsangana matso zany fa aleo zany ho andy aleo dada ho mandram-piadanana andy sady izy efa tsy nankasitraka hatramin'ny farany io resaka famadihana anareo io mihitsy zany mihitsy dia sao izy nalainy Jesosy meloa sady soamantsy koa tsy aleo any mamy eo izy dia anaiky tsy fidiny eo ko za aloha dia tena tsy manaiky an'izao zavananjohan'ny dady zao mihitsy asa aloha nareo menadako fa za tsy miala amin'io mamy io oka izay ry lala Wakare izay rakiza tena nanena tongotra matanana fa zao no teneniko anareo tsy zaho nanapozina ny rainareo izany na dia keko aza fa nitoetra ratsiko dia pozina namely azy ankolaka jereo amin'izany nampitondra mavesitra sy mangidy anareo rehetra oka izay ry mama zany koa hoe dia ampitomany anao ianao ohatra ny zazakely ka Sakay kely rano arakizy mifona azakadraina fetra azakadraina reza fetra fa mifona mifona fetra azakadraina retireny mahatra anareo ankehitriny arakizy vonona ibebaka tanteraka tsy maty zany mama dia izay ianao vao vonina niva ohatran'izao oka izay fa efa reny Jesosy izay fifonanao izay ary mbola tsy tary ianao ry mama raha izao no miverina amin'ny Jesosy satria koa raha ny zanaka no afaka anareo ny tenin'Andriamanitra dia ho afaka tokoa ianareo dia nanenina zany ianao zany zao ry mama sa hoana efa nanenina tsao eny anaka tonga saina tanteraka ankehitriny misaotra anao ananaiko fitaovana nampiasain'Andriamanitra hitondra amin'ny lala tsara ary ny fahalasandra zao koa dia tena kanotana melo ny farahatiko rerakizy oka izay ry mama vonina ankehitriny tena vonina mifoko manontolo anaky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako raha tsara aloha ty raha masonao ty ary mino fa tsy ho Sakay kely ranontsony amandrakizay raha mbola velonaina koa dia ataoko mba oloharam-pitahina sy famonjena ho an'ny hafa ny fisiko
Sakay Kely Rano. Diampeny fandresena rakotondrasoa.